Andigniny fahatelo ampanganao fa tsy mamela zaza hianatra. Eto tompoko dia laviko zany satria izaho manokana mpampianatra baiboly ary mariko fa le olo ampianariko baiboly olo mahay mamaky teny avokoa. Ka noho izany tsy possible mihitsy ny olo anankiray raha ohatra ka tsy mianatra izy hahay mamaky baiboly. Ka diso ny fiampangana ahy momba an'le hoe tsy mamela zaza hianatra. Ary zao hitanareo zao dia miantoka zaza mianatra mihitsy no ataoko. Zany hoe mifanohitra amin'ilay zavatra teneninareo zany le izy. Ary mbola hoe manohana zaza any amin'ny EPP zao miantoka fianaran'ny zaza amin'ny EPP, miantoka fianaran'ny zaza amin'ny CG, miantoka fianaran'ny zaza any amin'ny université. Ary vony hampianatra zaza mihitsy. Ary zao aza manana programme mihitsy hoe hanangana école privée manerana ny Madagasikara. Ka noho izany dia laviko tanteraka tompoko ny fiampanganareo hoe tsy mamela zaza hianatra. Ka eto aho dia mampitandrina fa na iza no miteny ahy ihany hoe tsy mamela zaza hianatra dia manao déformation publique ahy sady manala baraka ny tenako satria zavatra tsy ataoko no hiampangana ahy ka tsy mety sy zavatra izay. Zay zany momba an'ilay hoe tsy mamela zaza hianatra zany ataoko fa mazava aminareo zay zavatra zay. Makasika.